Ny antondianay moa zany taty amin'ity commune rurale ny Takafatra aty dia mijery fotony ny zava-misy aty toerana, indrindra ny eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fambolena indrindra moa zany dia ny eo amin'ny fanajariana an'ireo ilay lemaka aty toerana, satria dia misy foto-drafitrasa maro be zany nefa simba sy nisy fanamboarana intsony tao anatin'ny taona maro amin'ny ity commune maromaro aty amin'ny district Andраmasina aty dia nisy fangatahana maro azo teo anivon'ny ministera dia tonga dia foto moa zany izay hijery ny zava-misy marina sy ifampidinika amin'ireo ilay tantsaha sy ny vahoaka ety fotony amin'ny zavatra rehetra manahirana azy ireo. Eo ihany koa moa zany amin'ny mampikambina anivon'ny gouvernemanta dia nijery ny lafiny hafa ihany koa zany izay tetỳ an-toerana, na ny lafiny fitsaboana io na ny lafiny fampianarana io zany amin'ny zavatra rehetra manahirana ny olona ety mba hitadiavantsika vahaolana mba hisian'izay tena fampandrosoana tokoa ity fotony izay. Eo ihany koa moa zany satria fantatritsika fa tena zava-dehibe ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary isan'ny ezaka ataonay zany midina ity fotony kanefa mety tsy ho tanteraka daholo zany dia izay ihany koa moa zany tena mazava-dehibe an'ilay hoe ezaka tiany fitondram-panjakana apetraka, satria izay zao tena nahita androany rehefa midina ity fotony izay vao tena mahita ny zava-misy ianao, ny mazava-dehibe ny fametrahana an'izay ilay fitsinjaram-pahefana tena izy amin'ny alalan'ny fisiana gouverneur ety amin'ny faritra zany izay tiana napetraka moa zany ary tokony napetraka ary takian'ny olona ety an-toerana mba hanakaiky kokoa zany amin'ireo ilay tantsaha sy ny vahoaka ety fotony ny fampandrosoana, satria dia maro tokoa zany zavatra hita rehefa tena ety an-toerana ny tompony andraikitra.